Eny ary tompoko araka ny sary famantarana teo dia ny fandarana meteo indray no arahanao amin'izao fotoan'izao manolotra ny fiarabana dia mbola ny ala izay malefaka ary tsy maro toerana trano no mandrafitra ny toetrandro eto Madagasikara. Araka izany ary dia toy izao manaraka izao ny toetrandro no vinavinaina ao amin'ny rapitso faha 1 ny volana novambra 2024 ho amin'ny maraina anorana malefaka ny faritra Sava sy Analanjorofo. Olalovan-drahona kosa ny faritra Boeny sy Melaky, ifandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia potra tsikelikely ny orana tandrifin-drahona mety arakotroka amin'ny ilany andrefa Madagasikara manomboka faritra Diana, Sofia, Boeny, Melaky, Menabe ary ny ilany atsinanan'ny faritry ny Avoatany. Anorana malefaka hatrany ny faritra Sava sy Analanjorofo ary ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny faritra sisa. Ny maripana no vinavinaina ao amin'ny rapitso maraina dia misy fiakarankely 12 hatramin'ny 19 degré zany aty amin'ny faritry ny Avoatany, faritry Moritsiraka 20 hatramin'ny 24 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia tsy dia nisy fihetsehany firy ny maripana voatombatombanana 13 degré ny ambony indrindra hitantsika ny Ameva-tanàna sy ny faritanin'ny Toliary. Dia raha ivoaka ivelan'ny Madagasikara ianao dia fatara ao amin'ny rapitso fa ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny faritry Bangkok iny, anorana malefaka ny Paris, anorana tandrifin-drahona ny Milan sy Nairobi fa ny faritry Johannesburg no ahitantsika rahona. Ho an'ireo nosy manodidina ny Madagasikara indray, anorana malefaka ao amin'ny rapitso any Maurice sy Seychelles, ifandimby ny rahona sy masoandro faritry Comores sy La Réunion. Dia izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azona rosoantsika ho amin'ity alina ity dia mamy fotoananao zahay ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.